Samy nato amin'ny asany avokoa na i Lalatiana na i Jeneraly Ravalomanana izay noho ny antony tsy fahatongavan'izy ireo matetika nandritra ny fivoriana tamin'ny toerana izay navoatendry azy ireo ateo aloha ireny. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny fampietona amin'ny asany i Lalatiana Rakotondrazafy sy Jeneraly Ravalomanana no tena iopanantsika atao anatin'ity vidéo ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Anteny miram-pirenena ny ekena ny tolokevitra momba ny famorona voamerany fanadihadiana parlementaire mikasika ny fitantanany kompania Air Madagasikara ny fitrandrahana ny ilmenita ataony orinasa KMM fiantraikany tena misy ateraky ny tetikasa base toliara ary ny tetikasa fitrandrahana harenan-kibony tany izay ataony orinasa Ambatovy. Midika izany fa mety ho isy fanovana lehibe araka izany aorian'izay fankatoavana izay nataony ireto anteny miram-pirenena ireto. Andao resantsika ny mahakasika ny base toliara. Ny raha nahita sy ny raha nalala fa io resaka base toliara io dia efa niteraka resabe foana tamin'ireny fitondrana teo aloha iny ary tsy vitsy ireo olona izay nosamborona ka voaroroy tao anatin'izay resaka base toliara izay. Misy aza moa ireo zay tena maratra mafy ary misy ihany koa ireo zay tena nalenan-keriny tany an-tranony ary misy ihany koa ireo zay tsy maintsy nandositra ny alan'ny tanàna ary tsy nahazaka ny tanàna mihitsy fa nienjehana mafy ireo rehetra izay nanositra io tetikasa base toliara tany an-toerana io ary isan'ny nanositra mafy sy nafanafody tamin'izany ihany koa ny sombam-bahoaka vafy tao toliara voalohany Andriamatoa Siteny Randrandasolony haiko izay tena nanda mafy ary nanitrikitrika fa tsy mila ny base toliara ary ajanony tsy misy fepetra io fitrandrahana izay io ataony base toliara io araky ny voalazany tamin'izany fotoana izany. Teo ihany koa ry Eliarabe vahiny izay tena nanositra mafy an'izay fitrandrahana izay ataony base toliara izay. Amin'izao ankehitriny izao anefa dia miandrandra an'izay fanoherana mafy dia mafy izay ihany koa ny vahoaka rehetra izay niady mafy tao anatin'izay resaka tetikasa base toliara izay. Asa raha mbola hanohy ny tolona izay nataon'izy ireo ihany ny sombam-bahoaka voafidy tany toliara tany sy ireo zay niaradia taminy nanositra an'izay base toliara izay. Asa raha iova hevitra indray amin'izao fitondrana fanavoazana izao. Raha ny fantatra mantsy dia novaina ho vara Madagasikara ny anarany base toliara. Niova ho varamada ny anarany tetikasa base toliara izay hiendriketany energie fuel orinasa Amerikana. Tsy hivina fa nafanadiana fana ny fanoherana an'izay tetikasa base toliara izay araky ny voalazako teo aloha ireny ary nisy tamin'ireo mponina nanohitra ny tetikasa no voatery nitsoka tany anaty ala noho ny fanenjehana izay tamin'ny mpitandro filaminana raha tsy hilaza afa-tsy nitranga tao Benesy toliara tamin'ny fitondrana Andriamatoa Andrajoelina teo iny. Andrasana araka izany ny fanazavana tompona andraikitra indrindra ny eo anivon'ny ministera ny heran-kibony tany ny amin'ny mahakasika ny mety hitohizany indray ity tetikasa base toliara ity na ihany koa ny mety hanatsara anazy tanteraka ao anatin'izany rehetra izany satria raha ny tolona nataon'ireo vahoaka tany an-toerana dia ny hanatsaratra an'izay tanteraka ny tena tanjon'ireo vahoaka asa raha hiara-dia amin'ny vahoaka ireo mpitondra amin'izao ankehitriny izao ka hanatsara tanteraka an'ity tetikasa base toliara ity asa raha hanohy ihany an'izay tetikasa base toliara izay. Toerin'ny tanora zanadriky izay tsy misy fepetra hatrany io tetikasa base toliara io any an-toeranany. Manoloana ny resaka miely mahakasika ny fanovana ny anaran'ny tetikasa base toliara ho varamada sy ny fanohizany ity tetikasa ity ny asany amin'ny alalan'ny fanadihadiana izay kasaina hatao eny Daboy. Efa andro maromaro izay dia nanamafy ireo tanora zanadriky fa manohitra tanteraka tsy misy fepetra ity tetikasa ity izy ireo araky ny fanambaran'izy ireo hatrany na ovaina imbetsaka azy ny anaran'ilay tetikasa nanomboka tamin'ny toliara santy lasa base toliara ary izao lasa varamada dia tsy miova ny fanoherana izany. Nampitandrina ihany koa ireo tanora ireo fa tsy handefitra velively amin'ny fanatanterahana ny asa na fanadihadiana eny Daboy raha mbola mikasa anohy ity tetikasa ity ireo tompon'andraikitra araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Manoloana izay miantso mivantana ny filohan'ny fanavaozana ny Prime Ministra
ary ireo ministra voakasika izy ireo mba hitady sy andinika volana hafa ho amin'ny fampandrosoana any toliara fa tsy tetikasa izay heverin'izy ireo ho manimba ny tontolo iainana sy manambana ny ain'ny vahoaka no ho alefa ihany na dia efa hita aza fa tena manohitra an'izay ireo vahoaka rehetra any an-toeranany ka dia mitaky ny fampitsaharana an'izay fitrandrahana izay ho kasaina ho ataon'ny bazy toliara izay ireo rehetra any an-toeranany amin'izao ankehitriny izao. Andao amizay ho resantsika ny mahakasika ny raharaha Lalatiana Rakotondrazafy sy Jeneraly Ravalomanana izay. Araky ny fanapahan-kevitra izay noraisiny ACC hatrany, taoriny fanamarihana ny tsy fahatongavana ny vory nandritra ny fotoana maro izay tsy nisy fampahafantarana sy ny antony mazava dia nandray fanapahan-kevitra ny ACC ary namoaka didy sy nanaisotra ny Jeneraly Ravalomanana sy Rakotondrazafy Lalatiana Henriette izay tsy holiholy ny Madagasikara intsony. Araky ny lalàna raha tsy manatrika fivoriana tsy misy antony ekena ny loholona iray dia heverina ho ny ala ho azy amin'ny andraikiny. Nisy ny fakana ny hevitry ny ACC izay nataon'ny filohan'ny tena miran-doholona izay mpisolo toerana mikasika izany ka ny afara tamin'izao famoahana didy izao. Tsy hivinahitra any araky ny fanapahana noraisiny ACC ny fahafito ny volana janoary araky amin'ny 2024 milaza ny andinin'ny fahafito fa tapitra ny fahasivy ny volana janoary 2024 ny fimpitoam-piasany loholon'ny Madagasikara midika araky izany fa natsahatra amin'ny Asany ireto olony fitondrana teo aloha ireto ary izay isan'ny tena niaro fatratra ny fitondrana teo aloha mo raha izy roa ireto ary nanao aintso zavatra mihitsy izy ireo ary tena hita fa niaro sy niady tamin'ny vahoaka rehetra aza izy ireo noho ny fiarovan'izy ireo ny toeran'izy ireo sy ny fiarovan'izy ireo ny fitondrana teo aloha izay. Nefa moa amin'izao fotoanan'ny fanavoazana izao dia maro tamin'ireo zay olony filoha teo aloha noho ny samborina sy nidikizo amin'izao ankehitriny izao satria efa tsy azy ireo moa ny fitondrana ka rariny sy hitsiny ireo zay mitondra amin'izao fotoana izao raha toa ka hanadio tanteraka ny tsy mety izay nataony rehetra teo aloha ireo. Izay zay no matsaka azonarosy tao anatin'ity video ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra trano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.